Ampifaliana trano ry avana anao zontsika miona toy izao a fampizara mofinaina miaino ny tenin'Andriamanitra mandray izay azontsika fampizarana koa ho an'ny fanahintsika. Ho aminareo izay olombo fidy araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana ny fanahy, amin'ny fanarahana sy famafazan-drahan'i Jesosy Kristy ampitomboina ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alakamisy 3 Janoary 2022 ibanjinantsika aloha hevitra hoe lehibe ny fiandrian'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy ankalaza an'Andriamanitra isika. Raha tsy Jehovah no nomba antsika, eny, aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehovah no nomba antsika, raha nitsangana miely antsika ny olona, dia nitelina antsika velona izy. Raha nirera tamintsika ny fahatezerany, dia nandifotra antsika ny rano, ary nanafitra ny fanahintsika ny rika. Eny, nanafitra ny fanahintsika ny rano misafoka. Isaorana ny Jehovah, izay tsy nanolotra antsika ho rembon'ny nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka amin'ny fandriky ny mpihaza, tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia aminaran'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen.
mivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io, Andriamanitra mahita anay tsirairay avy ianao, ka mahay mampiaiky ny olonao ny famonjena ataonao no ny herinao. Midera sy mankalaza anarinao masina zay no izany, mivavaka aminao. Tompo, malohana faly menay dia mangataka famindramponao zahay. Mamindra fo anay ary mamela ny erikay. Afao zahay malohana ny geja mamatotra anay. Feno ny fananao masina ary zay nazavanay ny amin'ny fanambarany teninao, ziovakiana aminay. Amantaranay ny sitraponao Andriamanitra fa lehibe ny fiandriananao. Minaran'i Jesosy Kristy, mpamonjy anay no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny ofinainantsika anio ry havana, amin'ity anio ity dia hitanao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 7, ny 1:4-10 ka hatramin'ny 2:20. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary isorato amin'ny anjely ny fiangonana ny Laodikia, izao no lazain'ilay amen, ny ilay vavolombelona mahatoky sy marina, izay nandohany izao zavatra anarian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka ianao mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia efa alohan'ny vavaka ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho, ka tsy manan-java-mahory. Ka tsy fantatrao fa ianao no ilay ory mahantra sy malahelo sy samba ary mitanjaka. Dia manoro-hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy io tafianao, mba tsy hiseho ny enatrao no ny fitanjahana. Ary odi-maso ahosotro ny masonao mba hiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa dia mazotoa ianao ka mibeba. Io rehefa mitsangana ao baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feo ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-sakafo aminy ary izy amiko. Izay maresy dia velako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako, dia tahaka nandreseko kosa sy niarahako nipetraka amin'ny raika eo ao ambony seza fiandrianana, izay manatsofina aoka izy ihany izay lazay fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana, ho aminao trano ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy ilay nitady ianao ka namonjy ianao. Ny mofinaina vakiana tamintsika ka entsika teo ny Apokalipsy toko 7, 4:12-20, dia taratasy milaza ny afatra ao amin'ny fiangonana tao Laodikia, izay aseho tamin'ny fahitany Jaona. Hita fa manara-maso sy mitarika ny fiangonana Jesosy ka mananatra izay tsy miorina tsara. Mananatra izay tsy miorina tsara. Nanana tokoa ny fiangonana tao Laodikia raha ny haren'ny tany ny jerena, ary iverina fa nandroso tamin'izany endrika ivelany izany. Nankivy an'i Jesosy ilay voalaza hoe amen. Eto anefa ny fiainam-panahy, satria sady tsy mafana no tsy mangatsiaka. Tena matimaty, izany hoe sady tsy hita ho afoy tsy hita ho antenaina. Mitovy amin'ny miemotra ihany izany eo anatrehan'ny Tompo ka nampitandremany azy. Izany hoe ho afoin'Andriamanitra raha tsy miova, mila fanapa-kevitra ny mpino. Rehefa misafidy ny hanompo an'Andriamanitra dia tokony hafana sy redareda tokoa, fa tsy mety ny matimaty satria mitovy amin'ny mangatsiaka ihany. Ny olona matimaty dia ho very. Izany ry havana. Ny havatra faharoa eto ry havana, manao an'izany fitaizana sy fanaraha-maso ataon'i Jesosy izany dia izao, mampirisika ny olona ny mino izy hikatsaka ny tena reny. Mampirisika ny mino izy hikatsaka ny tena reny. Ny eritrereto koa ny fiangonana ny mpino tamin'izany dia nilaza fa manan-karena sy efa niary fananana be ka tsy misy zava-mahory azy ireo. Diso anefa izy ireo eo anatrehan'ny Tompo, satria ny haren'ny tany dia tsy mitondra na mame antoka ny fiakarana any an-danitra, na koa hoe afaka hoentina any an-danitra. Izany no mahatonga an'i Jesosy hampirisika sy hanoro-hevitra azy ireo mba hividy sy hikatsaka amin'i Jesosy ny tena harena sy ny fitafiana afaka isalorina rahatrizay, ka tsy hamenatra azy ireo rehefa tonga tokoa ny fitsarana. Aoka hikatsaka mandrakariva ny haren'ny lanitra isika ry havana, mba azontsika antoka ny fiaina marak'izay ao amin'ilay Tompo. Azontsika ilay sarom-boninahitra efa noman'ny Tompo atsika. Ray izany ry havana, ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza fa manara-maso mitarika ny fiangonana Jesosy ka mananatra izay tsy miorina tsara sy mampirisika azy hikatsaka ny tena reny. Tompo, mametraka manokana ny tokantranonay aminao izahay, ho tarihinao sy ho avoazona isan'andro, ka ianao no miara-manapaka sy mandidy aminay ary iorenan'izany. Eny amonjy ampaheranay amin'ny zavatra rehetra. Tompo,
dia ireo manana raikitra amin'ny fitsaboana akanasitranareo marary mila ny vavakay ampirizonao ireo manamanjo anohanareo mareo zokolona sy sahirana tsinjovanao ireo any mpikadrana hitahinao ny fiazakazanay sy ny asanay ary ny fikasanay koa ny fianarana satria ampimizara ao anay mantsy ny fahasoavanao ta io ny fiherenenay tompo ka hiasa mahery fananao masina amin'ireo tokony ray mpanjakana sy ny vahoaka malagasy mba hisiny ny fandrosoana ny vavakay dia taony aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra sy mpamonjy anay amin'ny fimbonanay amin'ny vavaka manao hoe raha nay eo izay ny an-danitra ao masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra meo ny anio izy anona sahaza ao anay ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay amen. Raha isa finoana riavana ny ijodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. I Jehovah ampiaro anao, i Jehovah fialofanao amin'ny ankavananao, ny masoandro sy mba mielanao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.